manetsa be mbola mafy dia any finaritra n'Andriamanitsika iara hitsangatsika maka salama telo amin'ny telopolo amin'ny zato ny andininy rehetra no vakitsika ny mbola antsika zao fotoana izao firana fanampy fahenina amin'ny roapolo ny andiny voaloha sy ny andininy faharoa amin'ny anarany Jesosy indre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina tahaka ny dininy tsara amin'olo izay mitsoroka amin'ny sorotra dia ny sorotry avana izay mitsoroka amin'ny tongotra akanjony tahaka ny andro aniromona izay milatsaka amin'ny tena ohatra siona fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Eo ara-piaitsika Andriamanitra misaotra anao ny fanahinay ary ny ato anatinay rehetra dia misaotra ny anananao masina. Misaotra anao ny fanahinay sady tsaronay ny fitahianao rehetra. Namela ny elokay rehetra tokoa ianao no sady nanasitrana ny aretinay rehetra. Nanavitra ny ainay tsy hidina ny andavaka ianao no sady mahavokisoa ny vavanay. Misaotra anao izay mpamonjy faran-kiasany amin'izao fotoana izao izay napetraka teo ampelatananao dia indro fanotanterahanao ny teninao Andriamanitra fa Andriamanitra miasa amin'ny fikasana ka hatramin'ny fanaovana ianao mba hantanteraka ny sitraponao. Ankehitriny Tompo mivory eto amin'ny tempolinao masina izay hananitra hatrany anaranao, hidera sy hanome voninahitra ny anaranao. Misy sangata Andriamanitra eo ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianan'i Israely fa ianao no deranay haoka ho tsapanay tsiraray avy fa eo amin'izay antsonay ny anaranao no hamalinao anay tsiraray avy ary raiso anitra kasitrahanao Andriamanitra izay rehetra tanterahanay eto anio na ny hira fiderana na ny vavaka izay ho asandatra na inona na ny fifalianay rehetra eto ny fiombonanay raiso voninahitra ao Andriamanitra izany manatry feno tompo ny fotoananay aoka hoeniko ny voninahitra ao izao fotoananay izao Andriamanitra fa tena voadidinao Jehovah hoento ny fitahianao dia mba horenay tokoa izany
tahio namanay rehetra izay mbola maniry fiombona aminay ampahireitro eny an-dalana ny tsiraray avy mba tena ho tafaombona fa mariky fampianatra tokoa izao fiombonanay sy fifankatiavanay izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany misaotra raha eo amen. Miantso sady andreo mpanentana izay eto amin'ny tanàna kakady kely isika izay hitarika antsika ao anatin'izao fety aman-danonana izao. Andao arany dia mandray anjareo mpanentana isika. Lamako! 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 Avereno! Ka tsy maintsy mifaly, tsy moto mifaly fa tena avereno! Tsy maintsy mifaly, tsy moto mifaly fa tena atabaro! Tompo! Atabaro! Misaotra ny ralamalerintsika nanomboka izay fotoana izay. Izao tsika dia hiditra avy hatrany amin'ny fampisehoana izay araka ilay malazana antsika fa fiderana lehibe androany iarahantsika amin'ny pasteur akaiky eo farany fandimy sa miara-miteny fandimy sa miara-miteny le tsika le nanana iany azy dia misaotra fa za zany mba mangataka satria nahazo ny pasteur tsika nandritry ny roa amby telopolo taona ndao tsika hitsangana hitehaka hitodika ny aminy hisaotra azy aza mijanona mihitsy akon'izay nataonareo asivonakoraka kely to miara-pitentsika izava-teny misaotra pasteur isa roa telo isa roa telo isa roa telo misaotra tomboky lahy makasitraka tomboky vavy tso hanao fitenenana afaka mipetraka isika ny zavatra ho hitatsika eto zany androany ny dorcas reo no hanomboka azy isy tantara kely isy dimirina isy fampimezana ary isy hiranitsiketsika milamindamo dia eto koa tsika dia manara loatra misaotra ny miritsika production zay taniny tale erandremampiana noho izao matomafisakao teraka mafeo aryretika tomplasy tompovavy ny dorcasy eto amin'ny afizakely makady kely miatrana jaridina tsara mijery anareo tseka tomplasy tompovavy
zao a satria izy tia zany dia fety iteny hoe farany moa tsy dia tiako loatra fa dia fety isorana ny pasteur Jiramatoa ho antsika firazan'ny sampana ka isaky ny avy misy manao ny anjara isika dia mpanendretena pasteur andao zao antsika sary foana isaky ny tapitra midimidina kely amin'ny tohatry naleo fa manjary takona ny lavabiany ireo midimidina kely tika zavatra ny manaraka ao aninan'ny reny sampana dorcas reny a dia ny English club no tazatsika eto. The small town where a foreigner came from overseas, he started a small business and employed a number of people. There were the cleaning ladies, there were the cooks, there were the washerwomen and the machinists. There was an older man in appearance that was the courier. The work went well and the employer and employee were satisfied. Days and months and years went by, and the stronger got what she wanted. So she decided to go home and called all the staff.
Bible. He is now reading the book of Corinthians. When he opened it, the 100 bill fell. His wife and children were amazed. But every time he turns the page, the 100 bill falls to the ground. So he decided to live through the book from Genesis to Revelation, and on each page there is a 100 bill. The courier read 1 Corinthians verse 15, chapter 58. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that the labor in the Lord will not in vain. Amin'izany rahala miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompon satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo.
kely any lolonareo a Makasava. rosy kely any lolo a Sudah betsaka. Tiaka be hoan'ny mianisa ny skola. Ialako tsy tompoko mpanetry tena lehibe fa tsy haiko ny fandikana teny zavatranga rehetrarehetra teo. Yes ihany sisa ngamba teo ohatrany alohan'ny idirany voameran'ny fandraisana dia mangataka ny soa ampiasa tigel ty fa ty foana nendreo isaky ny mivavaka isika. Mandrosonareo tompoko loha sinan'ity mba ho valy ny ataonareo anay isaky izay mivavaka. anjaranay ndray mahazellanareo Azafato lahatra tsara aty sasany lahatra tsara lefa za tsy manana kasobosy androany fa mandefitra fa raha nanaovanao anay mity teo tsy manao kasobosy zay a inefatra ngamba zay tratra zay sasoa tsara ny tananareo zay a tiaka toko lasitry mpivavy vomerany fandraisana reo tena mandray antsika vao mitsetsy mitsikitsiky tsara eo anareo setra Bandala za mipetrampino mahavariny mezaka ihany ao mandra tsara sakifaliana kanefa dia endrika fiainao volavina mahasetry nyzany mba inona loatra no anton'izany mba manontany aza atao mahagaga rahavaro no toetatoleny a ndraindray mivavaka aty tsy dia manonteny misy olana angamba asetray ny tsisy mahalala fa ny zava-dehibe izy tsy miala amin'ny tompo malala azafady masaka amin'ny tany re mbola misy toerana ve ohatra mijerijery le toerana zay totony efa réservé Miala tsiny indrindra tompoko tamin'ilay teo fa taonanao tsinitsinina visinareo miarahaba tompoko e tsy mandrosoa ianareo tsisy tsika somary varinonareo teo hoandrainy izao tao tsara fanampin'ny tompo tsy mety amiko izany mandresara tsira-panoa ka amin'izao fizy izao raha mandray vahiny ezaka tsara andray azy ireo manganona ampoizentany alabo tompoko tonga soa androsoa atao hatramin'ilay etsy to sotra indrindra rahanao misy toerana ihany ka io androsoa aloha fa tsy manindy zany akoa ka tsy misy petra amin'ny tany andriamanitra amin'ny tany otray fa inona azy natolise fa nanana baraka ny tompo ane zany azafady lise fa tena tsy mety reny natolena miarana manty koa mosy marodiany any any nareo toerana tompo tsy mety alely sereny atolise reny ianaran'ny tompo ny voateniteny mety ohatr'izao zao ny ao an-tsain'ireny olomoreny hoe inona koa zany ataony zany raha ireo mpanompo aleo zao ihany eny tokoa tsy mety zany salandambe ifonana zay zavatra mifonanao tompo mivaly tokoa no fahazanana tsy nameno fo fa nanatsintsinina ny anaranao aminaga tompo anato arabaina tompoko tonga soa mandsoratra n'le raisy to misaotra indrindra miarabanao mbola misy toerana ihany ve ao iray izy aloha ianao atao reny manatria tompo amin'ny fivaliana tsy mety zany zay ve dia hisaraka to tsy mahazo aina raha to tsy miaraka zafady indrindra ialakotsiny tsy mahazo diso jery anao tamin'iny na aloha na aoriana samy tranony iray tovy ihany tiako lazaina amin'izay kireva mivavaka na iza mitetra ala amin'ny tompony zavatra rehetra tomarina ihany zany basainy zany ndandrio aloha aleo za to ariana zany miarahaba tompo tonga soa mandrosoa tatran'le raitsy tompo misaotra indrindra tompo miarahabanao mbola misy toerana ihany ve ao ny atao baky aloha efa fenao avokoa fa ny any ambony kosa raha miakatra nareo dia mbola betsaka ny azo metranao ny any ambony aloha tsy mety aminay e tao tsy mahafantoka alokoka ihany ray azafady tompo tsy marina zany toerana rehetra mitovy ihany ny fahavononana ny tena ilaina ny tompo jerena dia afa-to ny saina marina zany sa ahoana rakizy eny roneny andao za tsisy misy manirona malay manirona miaratranoray
dia samana vokovokomaka zao topoko no angatahanatreka ary zavatra mahavaliana ay diso zavasakitelo hoe tsisy lehilahy mihitsy izy zany ay misy an'ireny
sampana volovoko manga nono manateraka izay iratelo zay rosorosikelinareo a dia mangataka ray aman-dreny mpitandrina vady akasary araka amin'ireto manga mafo ireto misy fiteny pasteur zay a zay mahafinaritra indrindra amin'ny ady le hoe tsotrane zanitse zay zany de mba fiteny foana zay tsotrane zanitse sady mieritreritra ihany izy hoe ahoana ho matsotra an'izany fa zay foana fanao tsotrane zanitse sady mbola mieritreritra ihany izy hoe tena tsotra tokoa hoe zany safatevitra
amin'zazy misosiny tsara no indro ambary ka hipetraka ho lasa tantara ary ho fisaorana era-po era-tsainy isika rehetra hiteny hoe paste. io manao zavatra lehibentsika satria tonga amin'ny fotoana le hoe famafazana isika zany zao tsy hanao rakitra isika fa hanomentsika hamafy isika dia ry zareo sekolelady no hitarika antsika ao anatin'ny fanatanterantsika ny rakitra dia ny komity zany no manao anatin'izay fanatazana ny rakitra izay.
hitsangana itsika riavana hivavaka nolotra izao rakitra atsika izao. Iombona mivavaka isika tompo misaotranao izay nomenao fotoana afaka hanomezanao anao ndreto ny rakitra izay atolotray ny fampandrosoana ny fanjakanao Andriamanitra tsy ny vola ihany ny fantenanay manontolo dia atolotray ho fanatitra velona masina ankasitrahana eo anatrehanao Andriamanitra ataonay amin'ny anarany Jesosy Kristy tompony vavaka. Amen. Petraka isika riavana. Hiditra ao anaty tapafarotsika dia anao ny lamako dia miditra ianareo mpanentana. Lamako! Lamako! Avereno tsika tsy maintsy mifampitsomondo mifampifantena. Avereno tsika tsy maintsy mifampitsomondo mifampifantena. Atabaro! Tompo! Atabaro! Nahoarany mpanentana hiditra amin'ny tapafaroa isika. Tehaka tokoa amin'ny mpitandronao amin'ny pasitera asivy le mitsangana kely dia mitopy any amin'ny pasitera daholo azy. Mitsangana daholo asivy manakorakanay. Mitsangana mihitsy. Asivy nanana azy. Manoritsina be mijery anareo. Izy nareo ny tomany rehefa tena laso io pasiterantsika io. Za iza koa mboty tsy tomanitra soraty place tompivavy avekany hiditra amin'ny tapany faharoatsika ny antsa na ny famantaritsika azy taloha dia ny taniketra vehivavy nomena ny anarana izy atoko mihira sekolelady ireto hiakatra ireto.
Tiens, voilà quelque chose en matière. Ça, tu vas vous montrer une version, quoi. Version. Yeah.
ny antoko-pirony afaka. Thank
efa mimakomana mandritra ny fangalana sary ny roy memy efa mimakombatsika Sarei
nefa nareo ve tsy mahita hoe tsara be soantsika loana izy zonany mampiana to makasika merci zoa tsodifana satanaraka tamin'ny pastera fa za mbola tsy nazo manara loatra ihany tsika efany ray mandreretanana isaly eo voakan'ny eo amin'ny lafiny teknika dia i pastera ihany ny commentaire izy tamin'ny filotona izy tamin'ny filotona hoe teto ako mbola ifily dia teto efa pastera sao dia mpindra matozy dia nefa sao dia manontaritra sary aty amin'ny sisiny aty zany a tamizahako terminal tao anavy izay atao amin'ny sisiny ato a zahako andeha no esenio zany amahita nytiaka ay dia le etsy misy vombana zay efa mivoaka tokanana tanana tamohan'ny toa tsotro-fitiavana fa izy dia ty amin'le sotia teo fa fotoana tetakadikely fahatelo efa daza ya telo vavy dia zany io a tamin'izany cinquième
efa izy teny maravavy a dia izay vavy zany raha tena atikely eo dia reo ny mpianatra tao amin'ny teknôlôzia ray promotion taminay zany dia io a no nanao lisansa teknôlôzia voalohany tamin'ny taona 85 ny tarikana zany dia pasteur Danilabela tsara eto pasteur Natsasara sy Abelana no atena dia hoe ny anjarateran'ny protestanta teratolomafana ny firenena gasy enina amby sivifolo sy valontsarivo enina amby sivifolo sy valontsarivo ka hatramin'ny fitondram-polo sy valontsarivo tia ahitana Moscou tao Kremlin zany io no tsaramamantan'ny Lenin dia manao sikia zany izy misisikia fa tsy nahitsy zany tia dia zanatao nalamanitsy na dia olona zanararaha dia efa nanokana fitarina retraité dia pasteur retraité tao nalamanitsy zany karazana jaminia vady zany tao aman'izao vady ireo dia izay zany mitakio tiana maîtrise en théologie mitarika dia docteur Mafantalenina mitsara pasteur Victoria Jansona sy filosofiaseny ny atelo zany dia hoe ny fifanoloana fanaramanitra sy fanjakany satana mariny fa nahazo centre be daholo atamin'ny lisansa atamin'ny maîtrise tia famoahana tao sotro fitiavana tamin'ny taona sivifolo tao Antsamanitra no eritreretina aloka azy kanefa be olona dia voateny miakatra tao sotro fitiavana zany zany no zokon'ireny tamin'izay satria efa mitovy taona dia zay natonga nitsondrama tamin'ny fotoana tia rehefa naroa tia ny fikomana vatany akatikely zany tamin'ny taona sivifolo nakomisy zany fa natokana tele misisimitenia dia isoarana zany pasteur Janarivo miasa pasteur Lanjaka zay efa namitatra am'izany fa tsotra ny fimonana dia mbola solitana mizema tamin'ny taona sivifolo reto dia kômina voalohany mety teo zany izy roa akaikakeo kama fa efa anatin'le fampisehoana amin'ilay tantara fiangonana reo tamin'ny taona sivifolo mpianatra voalohany zany dia katekomena teny voalohany io tao anatin'io zany pasteur Tina Jona sy pasteur Elisée tia resiteka tamin'ny taona sivifolo sy arivo ny mamy no tao zany mananjato dia tokanana sokastana zany tamin'ny taona sivifolo ny pasteur Ravakimo zany no nanokana tamin'ny fotoana sady mestana zany tokanana teo tamin'ny fiangonana dia izy daholo pasteur Loro zany no stagiaire tamin'ny dia reto nanomboka tamin'ny fiangonana lehibe fa sy zany fahavalon'ny folo hatramin'ny fahavalon'ny folo dia minafika fiangonana lehibe hatramin'ny fatsinany rehetra fiangonana dia izy nifapony tamin'ny Nakalo institution dia ini ekipa sokapartanya zay nanambolona teo laripis nananany poste 10 mois zany tamin'izany dia tonga ny master tamin'ny 2009 tao anatin'ny kalo zany ny mateo
fangatseratra hoe afina mpiaranona ny taona sivy no aloha zay sorana manokana ny fiangonana matoa tamin'ny fandrefena zay satria aidarahany takanatsy avela samy hafa reto miaraka amin'ny akohona manavoko maro zany mba afinarina sorana manokana miaraka tany zizana filipontolo zava-pisotro iarahantsika zany dia coca-cola zavikely inada voka dia zay amiro dia io zany mamy azy atao farany teo dia somary fitahan'le mpakasary zay io zay tazomikely ny somasonareo tonga dia mpakasary teo dia misaotra ndrindro zay misaotra kristia topisika zay mampahilatsika ka natao matoka tomitoroenta fanatohelo zany no teny vaneva tamin'ny faharoapolo-taona ary efa misira zay firomy fianarana tsy firenena tamin'ny makasitana ny Fanamariana niezaka ny tady ihany fa tsy nahita labozy 580. Io maximum zany hoe raha ohatra zany tia tsy fantako izay isan'ireo fa na dia maty ary reo dia mbola mitsoka ihany pastera dia ohatrany hoe mitsoka labozy betabe izy. Za zany tena hita hoe hitsangantsika iorakoraka mafitsika ihira mafitsika tsy mbola nahita vezany io zay sera iny mafy ohatran'izany a zay nenako mangataka ny mpitendry avy hatrany aloha tonga dia hitendry an'ilay zoezany versera dia mihira mafitsika rehetrarehetra toko lasy toko vavy amin'ny fotsika mihitsy. dia hoan'andriamanitra mivoninahitra dia ombantsika mianakavy any amin'ny tompo dia misaotra Kristy tompontsika izay nampahery antsika ka nataony mahatoky ho amin'ny fanompony. Mankasitraka rena tompo saotra bedibe atsika rehetra tompo asanatena saotra tompo. Dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Dia samy
tena tsy fihetsem-po feno fifaliana zao tena ka dia misaona anao be ohatra ny tiatomany nefa faly dia tsy hitako izay ambara fa dia misaona anareo fiangonana sambana rehetra ianareo ankonana tsanareo ihany tsotra le zavatra nefa sarotra le izy avitanareo tao anaty fahatsorana ny fitiavana Andriamanitra ne omba sy fitahinareo amin'izay nataonareo tamiko manokana sy netoamponako mety teka marobe ho anareo fiangonana manontolo saotra indrindra toka tsy adina zao rehetra nataonareo zao dia tompovanareo tsagana amin'ilay tsodrano avy amin'ny tompo tanteraka amintsika ny tsodrano izay omena sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana avy amin'ny fanahy masina omba sy toetra amintsika mandrakariva ary ho mandrakizay amen. Man'Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Sotra indrindra